Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un site animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Naritra teny dimy teo eo ny fitokonana nataon'ireo mpianatra Katso mitaky ny amoana ny fatsim-pianarana ara-potoana androany. Ito ny fitokonana raha tsy misy ny valin'izany raha ny fanazavana, izay nisy ny voasambotra na ny naratra nandritra ny hetsika. Ny sitraka foto-drafitr'asa vaovao toy ny CSB2 manara-penitra, teo ihany koa ny lalana vita tara atao Ampasimbe manatsarana, mampitoy ny lalam-pirenena fahadimy ankehitriny ny ao amin'ny faritra Analanjirofo. Nanatanteraka vidinany fotony tany atoerana androany ny filoham-pirenena, nanokana izany tamin'ny fomba ofisialy. Teo ihany koa ny fizarana vatitsinjo an'ireo traboiny, taoriny ny fandalovan'ny Lairidozy. Nampafantary ny plateforme État régional, tariny antoko PSD sy ny Kasimy mifankaty androany, ny volavolana lalam-panorenana État régional. Lalam-panorenana izay anamarina toerana ny fizakantena ara-bola sy ara-pitantanana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Andrina ny fiarahamonina malagasy araka ny tokony izy ihany koa ny lalam-panorenana, ka tokony hanaovana fitsapakevim-bahoaka alohan'ny fifidianana ho an'ny taona 2024 raha ny fanazavana. Mbola marefo ny sehatry ny jony malagasy ary mbola manjaka ihany koa ireo karazana kolikoly amin'ity sehatra ity, araka ny fanadihadiana nataon'ny Transparency tamin'ireo faritra misa 4. Ilaina ny fanampariahana ny fahefana, tsy fangongo ety an-dranivohitra, ary tokony hamafisina ihany koa ny fanaraha-maso ireo mpanjony sy ireo mpanangom-bokatra. Any ivelany, tratra ny taroka bomba nataon'ny Rosia ihany koa androany ny tanàna Lviv, tanan-dehibe andrefan'ny Ukraine. Orinasa goavana akaiky ny seranam-piaramanidina ny toerana ny voakasik'ireo misilite croisière misa 4 ny tafika Rosianina. Tsy mbola nahazo natatitra kosa ny mety ho ainana fohy sy ny teti-bity ny fahasimbana hatreto. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Magnatry ny mbola tsara tompoko lasy tompoko vavy amin'ity zoma fa 20 ny volagna martsa taogno 2024 ity fotoagna ny vaovao asako ampagnajanganao anaraka izany hatramin'ny farany ndiany mbotsika zany fotoana ny fampahalalam-baovao izany naharitra adiny 5 teo eo ny fitokonana izay nataon'ireo mpianatra teny Ankatso tamin'ity androany ity mitaky ny amoahana ny vatsim-pianarana ara-potoana ireo mpianatra ireo. Ito ny fitokonana raha tsy misy ny valiny izany raha ny fanazavana, tsy nisy ny fisamborana na ny naratra nandritra ny hetsika teny Ankatso tamin'ity androany ity. Miantara Andrianeva no mitondra antsika ny andinindiny zay. Nanomboka tamin'ny valora maraina teo eo, raikitra ny fandoroana pneu nataon'ireo mpianatra teny Ankatso nanomboan'ny fitokonana nataon'izy ireo. Mpianatra anjato no nidina teo amin'ny arabe teo anoloan'ny vavahadin'ny oniversite ny maraina. Nitoy tamin'ny torabato sy ny fanapohana bomba mandaty sadranomaso ny fifandonana tamin'ireo mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana rehefa niverina niditra tany amin'ny oniversite ireo mpianatra. Naharitra 5 ora teo eo ny fitokonana nataon'ireo mpianatra androany. Amin'ny ankabeny, fitakiana ny famoahana ny vatsim-pianarana no votoatin'ny hetsika. 5 volana no tsy nandraisan'izy ireo izany raha ny fanazavana. Takin'izy ireo ihany koa ny amoahana ny équipement
hitoetrany ny fitokonana ataon'ireto mpianatra ireto raha toa ka tsy voavany olana. Kasika ny hoe tsy fandraisany fanjakana andraikitra amin'ny mpianatra zany hoe tsy vaingondohan-draharaha mihitsy ny mpianatra eo amin'ny asa rehetra ary mba hiangadinay satria zay mila bourse mila vatsy-pianarana zay ary zay koa mila mianatra carte bancaire mbola tsy azo efa nisy ny fizarana ny epoketra fa mbola tsisy vola zany de mivitsy koa nahazo alizy nefa raha mangatanay zany ny voan'ny bourse aloha fa tsy hoe taraiky foana iandro korotana sy gré foana ve mifanjakana zay hoe amoka le izy tsy mba misy fatsapahatena 5 mois plus équipement hatramin'izao mbola tsisy hatramin'ny heritaona ny année 2019-2020 koa raha mbola compte-n'izay nefa mbola tsisy resaka de resaka epoketra teo koa misy zao nahazo misy ny tsy nahazo nefa le izy tonga le izy de mbola tsisy hoe tsisy volany anatin'le izy en plus n'izay koa vitsy nahazo an'le izy tokony mpianatra rehetra ho zaraina no taraiky zany hoe tokony mba avoaka amin'ny fanjakana izy tsy hoe miandry gré foana zay ho avoaka ny bourse de tokony zay natao namero amin'ny 70 ora amin'ny fanjakana zay hoe amokana an'le izy fa tara loatra zany de tsy maintsy manao an'izao de aorinan'izay tsy hoe raha indraindraikitra izy na tsy fa mbola mitohy foana ny grévinay zay mbola tsisy lohatreto fa migré foana zay mandra-pahisy vahaolana n'io zavatra io zany zay nanomboka tamin'ny valo marainy ty grève ty nanomboka hatramin'izao mety efa amin'ny ray latsaka zao raha izy ny fahatarany bourse mivoaka 5 mois plus équipement zany mahatonga anay grève zay eto amin'ny EGS zany EGS ny économie gestion sociologie tsy nisy ny naratra na ny voasambotra ny mpitandro ny filaminana nandritra izao etsika izao niverina tamin'ny lony ny teny toerana nanomboka tamin'ny 12 minitra atoandro tsy ahivina taoriny nanantotosany mpianatra ny votovorona fitokonana izao grève nataon'ny mpianatra Ankatso izao. Araka ny vaovao voaraya niakatra parquet Androany teny amin'ny fitsarana mbara tonga voalohany teny Anosy ilay mpianatra polytechnique votovorona misa roa izay nitarika ny fitokonana teny an-toerana ny fa 12 martsa lasa teo. Nazo fafana vonjomaika izy ireo eo am-piandrasana ny didy ivoaka kosa amin'ny fa 13 ny volana martsa ho avy izao. Lafomba voafa nanohy ny fitsidiany any amin'ny faritra Angalanjiro foiny ny Flou Rajoelina Andry. Ny sitraka fotodrafitrasa vaovao toy ny CSB2 mandara-penitra ao Betampona sy ny lalana vita amin'ny tara ao Ampasimbe Manatsatrana mampitoy ny lalam-pirenena fahadimy ankehitriny ny vahoaka any amin'ny faritra Angalanjiro iny nanatanteraka fidinan'ny fotanaraka izany ny Flou am-pirenena nitokan'ireo zavabita maro samihafa eny amin'ny faritra iny. Abraham Randriamanana. Nanomboka androany ny fanatanterahana ny fitsidiana ny faritra Nalanjorofo no tanterahin'ny fitondram-panjakana izay tarihiny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Isantarana izany ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy lalana vita tara mampitohy ny tanàna Ampasimbe Manatsatrana amin'ny lalam-pirenena fahadimy. Natao izany no fanatsarana ny fifamezivezen'ny mponina sy ny famoahana ny vokatra misy eny an-toerana raha nambaran'ny Flou. Namafisina nandritra izany ihany koa ny fanaovana olaram-pahamehana ny fanamboarana ny lalana Soanieran'ny Vongo makany Mananara. Faritra voakasika ny voka-dratsy nateraka ny fandalovan'ny rivo-dozana ifanesy ny tao faritra Nalanjorofo. Nisy araka izany ny fanolorana ny vatsin-tsinjo ho an'ireo trabona tao amin'ny kaomina ambany vohitra Manatsatrana Ampasimbe. Etsy ankilany, totosa androany ihany koa ny fanokanana ny CSB2 manara-penitra ho an'ny kaomina ambany vohitra Betampona. Na ny fanafoto tsy misy, ny mpitsabo tsy misy, ny toerana tsy misy. Zany zavatra rehetrarehetra zany tany afary zany. Fa ankehitriny mibanjina no avy ary ety tapon-kavoana no hitokana ny CSB2 eto Betampona ho an'ny vahoaka amin'ny Betampona atao kilasy tao vavy. Zao zavatra apetratsika zao dia tsy ho adino ny taranaka afara mandimby. Zay le hoe fahasalamana manakaiky vahoaka alavitra ty. Sarotra nanamboatra an'izao CSP2 zao fa rehefa eo ny finiavana, eo ny fitiavana, tsy adino Betampona ary tsy maintsy mandroso Betampona atao kilasy tao vavy. Ankoatra izay, notokana ny Flou ihany koa androany ny trano vaovaon'ny direction régionale ny police nationale ao Analanjorofo. Fotodrafitrasa manara-penitra raha ahitana ireo fitaovana samihafa ho fametrana ny fandriampahalemana manakaiky ny vahoaka raha ny fanazavana. Ity rahampitso ny fidinana ifotony any amin'ny faritra Analanjorofo izay tanterahin'ny Flou am-pirenena. Isy mandritra izany ny fijerena ireo asan-dalam-panatanterahana any an-toerana. Eo koa ny lanonana fakasitrahana sy ny fanomezana mari-boninahitra ao ireo mpanjonona monjy ny sekretera-panjakana miandidin'ny Zandary Maria Pirenena tao Fianarivou Atsinanana.
mbola itoanandreny androny rapito araka izany ny fitsidiam-paritra zay ataon'ny flo any amin'ny faritra angalanjero iny fa lafa mbavao mahakasika zay politika izay atrany nampahafantarana ny plateforme état régional tariny antoko PSD sy ny gasy mifankatia androany ny volavolana lalampanorenana état régional lalampanorenana zay ambariny toerana ny fizakantena arabola sy arapitantanana ho an'ny vondrobahoaka itsinjaram-pahefana andrindra ny fiarahamonina malagasy araka ny tokony ho izy ihany koa ary eo ihany koa ny mahakasika ny lalampanorenana ka tokony hanaovana ny fitsapakevim-bahoaka mialohan'ny fifidianana zay folo am-pirenena amin'ny taona 2020 raha ny fanazavana Yves Richard. Taorian'ny fanambarana nataon'izy ireo mahakasika ny antony tokony hiroson'ny Madagasikara amin'ny état régional ny faraiky amby folo ny volana Desambra raiky amby 2020. Tafatsangana ny vovonana momby io tariny antoko PSD sy ny gasy mifankatia. Androany nampafantatra rapomba ofisiala ny volavolana lalampandrenana état régional. Ambaran'izy ireo lalatokana ivoahan'ny firenena anatin'ny fahantrana ny vovonana. Ny fisian'ny décentralisation sy démocratie no mitarika fivoaran'ny firenena ary mitarika fampihavana firenena. Raha na foana io fampihavana firenena fa tsy mipetraka io aminay raha tsy mipetraka ny fitsinjarana fahefana ara-pitantanana sy arabola. Ka nohon'izany tsy fisian'izany dia voatery zahay tsy maintsy nanangana plateforme état régional hanonitra zay constitution vaovao constitution état régional ampafantaranay ny malagasy rehetra fa ity ihany ny vahaolana ahafahantsika miala amin'izao fahantrana izao. Ankoatran'ny fampahafantarana ny vahoaka malagasy ny votoatiny sy ny tombotsoan'ny lalampanorenana andresy lahatra ny fanjakana foibe ho fampiarana azy ihany koa ny vovonana état régional lalampanorenana izay tokony hanaovana fitsapakevim-bahoaka mialohan'ny fifidianana filohan'ny repoblika ny taona 2020. Ndao aloha hanao élection constitutionnelle. Samia manolotra ny azy. Zay manao unitaire alefatsy eo, zay manao fédéral atao veo, état régional monene ity. Aleo ny vahoaka isafidy zay sata zay iveriny fao tadrika. Fa tsy maintsy ny fanjakana fobe manao zany. Raha ny eritreritra ny fanarinay aty dia tokony élection constitutionnelle alohany anaotaontsika alohany idirana amin'ny élection présidentielle. Le raha fimpangejana amin'le mahatonga antsika mahantra sy miady an-trano io ravana. Zay aloha ny atao, zay vao izy amin'izay no anatanteraka an'izy zay vao ataon'ny élection présidentielle. Ankoatran'ny fanovana ny lalampandrenana amin'izao fotoana izay nambaran'izy ireo ho manomevana ny fanjakana foibe amin'ny figiazana ny arena sy ny fahefana. Ahafahana misoroka olana ara-piarahamonina maro ny fanovana ny lalampandrenana ho état régional. Un secrétaire général ny antoko PSD. Katoato angamba atsika samina eno misy fiantsina adimpoko etsy sy aroa noho ny fahantrana frustration de lasa misy hoe repli sur soi de lasa hita ohatrany hoe fahavalo daholo io mbola voka ilay système misy. Ka raha ohatra ka tsy hijeran'izany tsika inona ny solution fa hoe fifidianana ihany dia sanatriny vava tahorana efamono mianakavy eto tsika zany. Ka izay dia mbola miezaka mandresy ratrany rehetra fa ity solution tsy hatongavana amin'izany frustration sy adimpoko zany. Tafatsangana nampahafantarana rapomba ofisialy androany ny plateforme état régional. Vovonana ivondrona ny antoko politika resy lahatra amin'ny fametrahana ny état régional sy ny fivoizana ny foto-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo misetry ny jono mbola marefo ity sehatra ity ho antsika malagasy ary mbola manjaka ihany koa karazana kolikoly eo misetra ny jono izay araka ny fanadidina nataon'ny Transparency International tamin'ireo faritra miisa efatra. Ilaina ny pampafantarina ny fahefana, fanaparitahana ny fahefana izay ataoko hoe mivangongo eto an-drenivohitra, eto Antananarivo renivohitra raha nambaran'izy ireo. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fanaramaso ireo mpanjono sy ireo mpanangombokatra mahakasika izay setry ny jono izay. Efa olon-taona mahery izay no tsy nahita mangirana sy atrin'ny jono teto Madagasikara noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 izay tsy ahafahana nivezivezy sy namoaka ny vokatra.
raha ny fantatra. Manodidina ny 3.5 lafitrisa dolary isan-taona maneran-tany ny vola very amin'ny jony tsy ara-dalàna. Isan'ny voakasika izany ny hazandrano anatin'ny farin-dranomasin'i Madagasikara izay tokony hampitombo ny vola mirotsaka anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Araka fanadihadiana natao teo anivon'ny Transparency International mahakasika ny sehatry ny jony eto amintsika ny taona 2022 tamin'ireo faritra miisa 4 dia ny faritra Menabe, Boeny, Atsinanana ary Atsimandrefana. Araka fanadihadiana trany no nahalalana fa ny faritra Menabe no tena ahitana ireo tranga kolokolo maro lafy amin'ity sehatra ity. Izay antony maromaro no mahatonga izany. Ny vangongo aty Antananarivo ny fohy be daholo ny fanapahan-kevitra rehetra na dia ny fotony ary no misy ny vokatra. Ny tianao lazaina dia hoe raha mifahamezana fahazon-dalana manjono na fanangonam-bokatra dia mbola aty Antananarivo daholo manao anazy ka tsy manana ny ladina manokana zany ireo ainy amin'ny faritra. Ny manarak'izay koa zany ny zavatra hita dia ny fisian'ireo vedety maromaro misehatra amin'ny jony ireo tefo filazana hoe tefotefo izay moterana tikitika na bajaja naovana azy kanefa ireo dia misehatra amin'ny jony sady manjono izy no manangom-bokatra. Ny zavatra hitako zany tamin'ny olana mitesian'ny hirika zany dia eo amin'ireo mpanangom-bokatra satria maro ireo tsy manara-dalàna, maro koa nefa ny manara-dalàna. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny ezaka efa natao mahakasika ny fanaparitahana ny fampahafantarana ny lalina mahakasika ny jony sy ny maro samihafa ahafahana mampihena ny kolokolo amin'ity sehatra ity. Atao ny fanapariahana malaky sy ny fanaparitahana, ny fanapahan-kevitra ho an'ny fahazon-dalana indrindra moa zany ireo fanangonam-bokatra. Ny faharoa andraikitry ny fanjakana fohy be ny miantoka ny volo teti-bola enti miasa ho an'ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga mba hahafaha manteraka ny iraka tokony mpanaovana azy sy andrasana aminy. Ary ny fahatelo dia ampanarahan-dalàna ireo tsy manara-dalàna rehetrarehetra zany satria zany tsy fanarahan-dalàna zany voalohany dia fahabeazana vola miditra amin'ny fanjakana satria ny misehatra amin'izany asa-panjonona zany indrindra ny trondro sy fanangona vokatrondro dia tsy maintsy mandoa atao hoe redevance ary iny dia vola miditra amin'ny fanjakana. Rehefa maro moa tsy manara-dalàna dia vitsy kely zany mety vola miditra amin'ny fanjakana zany fahabeazam-bola sady fahabeazana vokatra zany fahabeazana vola amin'ny fanjakana. Tsy fanajana ny boky nandraikitra, tsy fanajana fehim-potoana ahafahana manjono, tsy fahazahoana lalana. Ireo amin'ny ankapobeny mateti-pitranga ataon'ny sasantsasany amin'ireo mpanjono vaventy sy ara-dalàna eto Madagasikara. Tsy ahivona fa ny jony eto Madagasikara izay ahafahana mamorona asa manodidina ny 3 hetsy sy miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Manameloka ny tsy fanarahan-dalàna maro eo anivon'ny CNAPS ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar sy ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy. Io no fampitambavaova navoakan'izy ireo miaraka. Taoriny nisian'ny fampidirana ponjavonjy maika ireo mpitantana sasasasany eo amin'ny CNAPS no ny raharaha fandokodilana mbola mpanjakana sy fanarautam-pahefana sy ny maro hafa. Namafisin'izy ireo ihany koa fa tokony enjehan'ny lalàna ireo tompon'andraikitra voamarina ho tsy nanara-dalàna. Taoriny nampidirana ponjavonjy maika ireo olona enina voasaringotra amin'ny raharaha fanodikodiana mbola mpanjakana, fanarautam-pahefana, fandraisana fanomezana tsy ara-dalàna, famotsim-bola eo anivon'ny CNAPS. Namoaka fampitam-baovao ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar sy ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy ny 17 martsa teo, nanameloka ny fandikan-dalàna goavana eo anivon'ny CNAPS. Matoky ny fitsarana izy ireo amin'ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo izay voamarina fa tompon'antoka tamin'ny tsy fanaran-dalàna. Tsy azo ekena ho izy ireo ny fanodikodiana-mbola eo anivon'ny CNAPS izay volan'ny mpiasa. Arahin'izy ireo akaiky araka izany ny fampanajana ny lalàna sy ny mikasika ny fitantanana ny vola eo anivon'ny CNAPS izay ary hitakin'izy ireo ny sy ny mangarahara tanteraka amin'izany. Notsindrin'ny GEM sy ny fifipamahatrany fa amin'ny mahatantan-dalàna ny Madagasikara tokony hajaina hatrany ny présomption d'innocence mialohan'ny ivoan'ny fanapa-kevitry ny fitsarana. Ny fampiarana ny fifanarana iraisam-pirenena amin'ny maha antsika ireo ondrosy malagasy no irosona atsoatso izay hisiny ady varotra amin'ny makasika izany. Tsy azo nizaniza tirene ihany koa ny Madagasikara amin'izay itondrany ny diplomasia sy ny firehana ijorony ho ny ministry ny raharaha mbahiny vaovao nadritra ny famindram-pahitantanana tamin'ity androany ity.
Any malagasy ireo îles éparses tsy adimbarotra izany hoy ny ministra ndraraham-bahiny vaovao. Ny fampiarana ny fifanarahana iraisam-pirenena no atao ary efa misy ny tetiandro iaonana amin'ny tompon'andraikitra frantsay momba izany. Efa misy ihany koa ny lamina sy ny tetiandro izay efa napetraka mba hiverenana iray amin'ny latabatra boribory miaraka amin'ny frantsay zany mba hijerena hoe aiza ho aiza ary isika amin'izao fotoana izao. Mazava loatra fa tsy maintsy ny résolution izay lanina teo anivon'ny Nations Unies ihany no mitondra azy ary izay no tsy maintsy ifampiresahana ary dia mazava loatra fa amin'ny farany moa tsy maintsy misy ihany ny fifanarahana ny amin'izay andaminana ny fampiarana ho iaho ilay résolution satria efa tsy resaka hoe adivarotra antsony eny amin'izao fotoana izao hoe any malagasy tsy any malagasy tsy antsony ny resaka atsika io nosony Madagasikara rattaché tamin'ny Madagasikara historiquement géographiquement donc tsy adivarotra any amin'izay intsony fa les modus operandi les modes opératoires ahafahana mamindra ny souveraineté amin'ireo nosy ireo angamba no hiveriky fa mety mbola misy fandinihana manokana mba tsy hisy ny fahatsoam-panotenana. Ankoatra izay momba ny toe-draharaha misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra ny raharaha misy eo amin'ny Ukraina sy Russia ankehitriny izay nipetrahany Madagasikara ho tsy momba ny natsina ny aroa fanapa-kevitra izany ary tsy azo naizana izy anerena na nomezana tsiny ny firenena malagasy hoy ny ministra. Samihafa ny fomba fisainana, samihafa ny fomba fijery. Raha isika malagasy na ianao mijery io aza dia fantatro ireo fa gasy. Ary zany zavatra zany no tsy maintsy jerentsika misy particularité ny ataoko amin'ny teny frantsay ny maha-malagasy antsika. Chaque peuple a un caractère et c'est ce caractère qu'il faut défendre avec diplomatie, avec tact et avec intelligence. Zay ny tiako lazaina amin'ilay diplomatie malagasy. Ny position antsika amin'ny zava-misy manerana an'izao tontolo izao dia position antsika malagasy tsy misy olona afaka miimposer antsika na inona hoe zao ny fomba fijerinareo satria nahoana azafady tsy ao anatin'ny fanjanahantany intsony Madagasikara amin'izao fotoana izao fa manana ny maha izy azy ary zay ny tiako lazaina amin'ilay hoe diplomatie malgasy raha malgasy fijerintsika fomba fisainantsika ny tantarantsika. Ankoatra izay hotohizana ny asa fanisana ireo teratany malagasy any ivelany ahafahana manomana ny fampandraisana anjara azy ireo amin'ny fifidianana izay ho tanterana eto amin'ny firenena. Momba ireo teratany malagasy miasa any ivelany izay manana olana ara-taratasy tsy misedra fahasahiranana ankehitriny mandeha nidinika amin'ireo firenena voankazy ho hiatrany ny ministra ary tsy maintsy irosona ny fampodiana azy ireo. Ankoatra izay efa mandeha ny sivana ary any amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny lisitra ireo olona 300 nandefa ny antota taratasiny teo Masevo na Hosolon-tenan'i Madagasikara any amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena. Hojerena miaraka amin'ny filoha izany ary hivoaka tsy ho ela ahafahana manafaingana ny asa raha ny fanazavana. Ireo no isan'ny nisongadina nandritra ny lanonana famondram-pitantanana teo amin'ny ministra ndraraham-bahiny teo aloha Patrick Rajoelina sy ny ministra vaovao Randriamandranto Richard izay nitotosaina teny Anosy. Hamafisina ny fiarovana ireo hazo sarobidy ary tsy andeferina ireo tratra mandika lalàna raha ny nambaran'ny ministra ny tontolo iainana vaovao androany naritra ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny ministra teo aloha. Afangainy ihany koa ny fambolena hazo hanatratrarina ny tanjon'ny fitondram-panjakana amin'ny fandrakofanala ny Madagasikara. Ndeha rahantsika ny fanampanazavana makasika izay. Hiaro, handamina, handrindra, hanaisotra ny tsy mety. Hanamboatra ny simba, hanarina ny rava, hamerina indray ny tanitsika ho nosy maitso. Mila mifanampy ny fiarovana sy ny fikajiana amin'ny tontolo iainana sy ireo mpiray-tanindrazana ary isan'izany hanapitsika izany ny faningorana ny fanondranana ireo hazo sarobidy sy zava-manamaina ary zava-maniry sarobidy izay mandrafitra ny tontolo iainantsika. Momba n'izay moa dia tolérance zéro araka ny efa zavatra efa tato anatin'ny ministera ihany izay zavatra izay dia tolérance zéro ny politika ny ministera momba n'izany fitrandrana ary pirenena izany. Zay ny tapany voalohany teto anivony famparahalamba vao isento vetivetsika ato anatin'ny reto dokavarotra ireto rehefa avy eo ary.
Marco! Lapsi laissez! Homme 60 laissez! Lapsi! Homme 60 laisse Bernard! Lapsi laissez! Homme 60 laissez! Marco! Balika homme 60 jiro antona telo lehibe jiro tanana ray mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo Balika mamiratra no avoko homme 60 tapaverina indray eto anivo ny fampalalamba avao ato anatin'ny tapany faharoatsika mianakavy tompo lasy tompo vavy tahaka ny mazatra isaky ny zoma tahaka riva tahaka izao dia misy ny mpanao gazety ny Kolo TV FM mandeha eny fotony mijery ny zava-misy amin'ny lafim-baovao maro samihafa ka eny isotra ny mpanao gazety Gaëtan Tsilavuery sy ny teknisiana maromaro amin'ny ity tahaka riva ity ampitany zava-misy eny toerana raha ohatra ka voniny zareo dia afaka miditra avy hatrany. Misy ana eto ity zany hoe amin'ity fokotany atao madinika atsimo ity amin'ity fokotany ity dia misy ny fiaramiasa moa zany napetraka ny fokotany sy ny mpitandro filaminana na ny any amin'ny 7e arrondissement io na ny amin'ny 4e arrondissement zany dia miaramiasa amin'izareo satria samy tafiditra ao anatin'ity fokotany ity avokoa na ny aty amin'ny commissariat Isotry na ny amin'ny commissariat ao amin'ny 67 hectares zany eto indrindra zao tika iresaka amin'le hoe lehibe ny andromasom-pokon'olona izay zareo moa zany raha ny zavatra misy ety toerana amin'izao fotoana zao dia miezaka mamerina an'izay hoe fandriampahalemana zay amin'izao fotoana zao noho ny fisininy noho ny mampalalaka be an'le toerana mampalalaka ihany koa n'ity faritra ity efa fantatry ihany maintsy misy ary apetraka izay fiarah-miasa amin'ny andromasom-pokon'olona sy ny mpitandro filaminana zay eto anivo alohan'ny fokotany mihitsy izy zao anotanitsika ny mahakasika an'izay hoe fiarah-miasa sy ny fipetra ataon'zareo mahakasika an'le fitandrona ny filaminana zay hono azafady tokoa moa nareo zao lehibe ny andromasom-pokon'olona eto atao madinika atsimo manao ahoana ny endriky ny fiarah-miasa amin'ny mpitandro filaminana ny endriky ny fiarah-miasa aminareo saminareo ihany koa indrindrandrindra amin'ity faritra misy atsika ty ahafana mametraka zay hoe filaminana zay. Sotrandritra tompoko na me fitenenana zahay mantsy eto miara-miasa amin'ny polisy tena miara-miasa amin'ny polisy zahay misy toro iarahanay miasa ary mitsofoka ny anaty couloir any zahay miara-miasa misy 4e zao miara-miasa aminay dia mifandimby amin'ny polisy 7e dia mitsofoka ny anaty couloir any zahay dia manao rondy dia mirava misy amin'ny 4 maraina misy amin'ny 3 maraina arakaraka ny asa zay tokony vitanay raha vita le patorinay dia mifandimby zahay zany hoe alainy 4e zahay androany dia alainy 7e koa rapitso na afaka 3 andro dia misy zahay miasa zoro manao rondy foana koa zahay na zoro zany miaraka amin'ny polisy reo fa zay aloha zany ny fiarah-miasanay hatramin'izao mbola mirindra tsara aloha na ny etony ataontsika hoe sarotra moa ny teny hoe milamina ny tanàna fa sarotra koa ny miteny hoe tsy milamina fa mba hita hoe mba misy fiovavana kely zany amin'ny fandriampahalemany zay zany no azo lasaina fa amin'izay ezaka ataonareo zay amin'ny atoandro zay inona zany tena jerena kokoa le amin'le resaka couloir sa le any amin'ny tsena anivon'ny tsena satria tsika dia azo lazaina hoe anatina tsena ihany koa amin'ity faritra misy atsika ty ny tsena ve ny tena jerena sa ny tena ny tanàna mihitsy ny anaty couloir any na atoandro ary ny andro mitambatra mihitsy sady ny tsena zahay no manodidina ny tsena no manodidina ny couloir na atoandro na alina mitovy ihany zany ny fomba fiasanay na amin'ny atoandro na amin'ny alina fa mandeha mitety tsena zahay dia mitety couloir koa na atoandro na alina zavatra misy mazana ny hoe amin'izay asana andromasom-pokon'olona ohatr'izao zay hitantsika fa ny mpanao ratsy amin'izao ohatra ny armée daholo mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika ny andromasom-pokon'olona nefa somary maromaro na rendrina fitaranana hoe mbola tsy dia tena ampy an'izay fitaovana izay mety manao ahoana koa ny nareo hoe mila an'izany ihany koa sa hoe inona ny tena tokony fanatsarana apetraka raha tokony ho izy aloha zahay tsy mahazo mitana hafa koatra bateau de sifflet fa ny mpitandro filaminana zany no manana
fitaovana ohatrany hoe fiarovana anay fa zay zany tsisy fitaovana azonay hoentina fa fitaovana dia any amin'ireny mpitandro filaminana fa bateau sifflet ihany no azonay hoentina. Azo lazaina fa be couloir ihany izy ty afaka mba atoronao kely ve hoe aiza ny tena hoe mba lalana fitsofohana ohatrany hoe am'le nary couloir be mihitsy ny aty aminay aty fa mety tsy voatety raha ohatra ka ho tetezina fa raha ohatra ka hoe misy ray na roa afaka jerena dia afaka jerena le izy. Fa nareo ve mizara groupe am'izay fotoana zay fa ohatra hoe misy aty de misy koa ry amin'ny ilany de manahoana ny fiaraha-miasa indray am'izay sy fandaminana? Tsy misaraka mihitsy zay, miaraka be da be zahay de tsy misaraka, miaraka folo zahay, valo de tsy misaraka fa tonga de manao rody be miaraka. Ohatra hoe ty misy an'ity couloir anankiray ty afaka jerena hoe afaka jerena ka afaka jerena. De izy io ve na amin'ny maromaro mantsy ny fitarainana hoe be da be ihany koa le mpangalatra avy any amin'ny tsena sy ny sisa de lasa mitsoka amin'reto couloir reto de lasa sarotra be ny manenjika azy avy eo satria efa mahafantatra an'le toerana sy ny sisa. Izy io mantsy zavatra nisy mihitsy ny aloha fa sarotra mandainga fa zavatra nisy le izy fa le raha fa nisy ny asan'le polisy be da be zany mitsofoka anakaty anaty couloir amin'ny atoandro de ohatrany hoe mba nihenahena zany le fidirana makaty anaty couloir satria le polisy zany tsy de mijanona eny amin'ny arabe ry zareo fa aty anaty couloir aty anaty tanàna aty ry zareo no miditra aty anaty couloir zareo de ohatrany fa tsy de misy azo lazaina hoe tsy de maro loatra zany le mpiazakazaka fa am'izao zany izy fa fahita hoe fa milamindamina fa satria zay miasa na atoandro na alina miara-miasa amin'le mpitandro filaminana. Ao anatin'izay moa zany de hitantsika fa mipetraka tokoa ny fiaraha-miasa fa ny fantaniko farany angamba ny amin'le resaka hoe mpianatra ihany koa mivezivezy amin'ny ty couloir ty indrindrandrindra ohatra hoe misy ihany koa le taraiky avy any amin'ny Ariana Ambatondrazaka hody aty amin'ny toerana ty misy ve ny tolo-tanàna manokana atao anazy ireny amin'ny fanaterana mody any an-trano rehefa sendra hariva nareo andramasom-pokon'olona? Zay zany raha fa zahay na alina na atoandro zahay raha fa misy miantso anay de mandeha foana zahay hoe mba vonjeo zahay na mba atero zahay fa tara hariva de afaka manaty zahay. Ianay ankasitrahany ianao nitondra zay fanazavana maromaro misimisy zay antenaitsika fa iatsara kokoa zany ny resaka hoe fandripahalemana noho zay fiaraha-miasa apetraky ny vahoaka ary ny vahoaka mihitsy moa zany no nandray fanapa-kevitra nandray inisiativa anao an'izay hoe pokon'olona zay tsy ny atao mifaritra atao madinika atsimo ihany no ahitantsika hoe andrimasom-pokon'olona miasa sy metsiketsika ohatr'izao fa maromaro ny faritra mandray an'izay fanapa-kevitra zay amin'ny resaka hoe andrimasom-pokon'olona zay zany hoe ny vahoaka mihitsy zany no manapa-kevitra andray anjara ampilamina ny tany sy ny firenena ampilamina ny fiarahamonina misy azy ireo amin'ny ankapobeny ohatran'ny raha tsy diso ohatran'ny milatsaka tsitrapo ny fanaovana ny asa ohatr'izao raha misy zavaty. Tena milatsaka tsitrapo tompoko, tena milatsaka tsitrapo amin'ny fitiavana tanorazana de milatsaka tsitrapo mihitsy fa miandry zay fahafantaran'ny fanjakana hoe misy olona miasa any anatin'ny fokon'olona anatin'ny fokotany fa tena milatsaka tsitrapo mihitsy le izy ary tsisy anteritery fa sitrapo zany. Hitantsika arak'izany fa maneho fahavononana tokoa zareo anome an'izay hoe filaminana eny anivon'ny fiarahamonina zay ny zavatra misy ary zay azo ampitaina taty amin'ny fokotany atao madinika atsimo ity ampitaina any amin'ny Henri Florien ny fanohizana ny fampahalalam-baovao. Isaorana Gaëtan Andriatilafy sy ny teknisianina nampitan'izay tsara ho fantatra teny anivon'ny fiarahamonina zay amin'ity takariva ity lafim-baovao hafa tanteraka mafisana ny fametrahany ireo tahirin-drano maro samihafa any amin'ny faritra maro manerana ny nosy raha ny nambaran'ny ministry ny rano vaovao. Natao izany ho fiatrehana sy ho fisorohana mialoha ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny haintany raha ny fanazavana. Pakady ahafahana misoroka sy miaro ireo toerana iarany vokatra tanteraka ny tondra-drano sy ny ahitany manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny ny fametrahana ireo tahirin-drano. Natao isany amin'ireo vina laharam-pahameny izany ankehitriny ho aneo anivon'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Andalina ankehitriny ny fametrahana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombona andro ka ho fanatanterahana ireo tetikasa mifandray amin'izany raha ny fanazavana.
satria tsy mihoatra ny folo isanjaka ny rano mety hoverany ranomasina dia ampy hanomezana rano fisotro madio malagasy rehetra. Ilay rano rano varina ny ranomasina izany folo isanjaka monja fara-pametsana dia afaka hanomezana rano madio vaoaka malagasy. Aiza zany dia olana zany dia eo amin'ilay fomba fakany fanohanana iny dia zay ilay fampiresahana teo hoe famoronana zany tahirano lehibe laka artificiel ohatran'izany eo amin'izay toerana mahamety azy nametraka ny barrage hitazomana zany isan'ny dedikady anankiray. Efa hitantsika koa nefa ny fandavana zany ny forage isan-karazany zay tranga manerana Madagasikara hatrany fokontany raha eto Antananarivo zany efa hitantsika zany fa atsaraina sy tena mahafaly fenitra izy. Tontosandroany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny minisitra teo aloha sy ny minisitra vaovao isahana ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana. Nanamafy ny minisitra vaovao ny amin'ny toizan'ny fanatrarana ireo vina toy ny fanomezana ny rano fisotro madio ny enimpolo isanjaton'ny malagasy hatramin'ny taona 2024. Eo koa ny fanatanterana ny tetikasa fametrahana ny pipeline ho an'ny faritra atsimo. Ifantoka betsaka amin'ny fanovana amin'ny ampahany ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernement ny adievitra sy ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny fandarana ankitsipo eto amin'ny Kolo TV. Aorian'izao fampahalalam-baovao izao izay nasantsika na izay nasana ny vahiny ny filoha nasiondaly ny antoko VSTZ Razanakoto sy ny mpiantsehatra eo amin'ny lafiny art sosialy Ramarolahy isafidy ndeha ny ampahany amin'izany. Ny fahitako azy raha remaniement ny anarany za mahita réaffectation gouvernementale. Zany hoe olona naafektena tamina plasy dia nahodina tamina plasy anankiray. Fa raha tena alaiko kisarisary zany, kisarisary takany baolina kitra ohatra ny kisarisary dia lasa ekipana vétéran ty ekipan'ny gouvernementa vaovao ty. Satria raha ny salataonan'ireo olona ireo fotsiny jerena dia misahaboaby eo amin'ny 5-7 taona mihoatra zany raha ataony moyenne d'âge n'ireo mpiambina amin'ny gouvernementa vaovao reo. Zany hoe niala tany amin'ilay atao hoe fatandroana miditra amin'ny fanterana zany zao le gouvernementa misy aty amintsika aty. Zany hoe raha mpilalao baolina izy dia hoe eo zany mandeha le lalao dia rehefa any amin'ny faraparan'ny kilalao zany dia mampiditra zany le entraîneur hoe andraso aloha le olona fa menomeno mpijery teo hoe reradreraka iny iny ohatrany tsy dia mety teo amin'le paosy misy anazy dia naverina nampidirina indray zany reny olona reny. Tsy mbola any aloha ny zavatra tiako resahana hoe réaffectation na tsy réaffectation fa ny any manahirana hoe tena ny ilaina ve iny fanovana amin'ny ampahany iny. Ny fanontaniana mipetraka faharoa dia hoe tena tsy nahomby tokoa ve reo zay nesorina na reo zay tsy reconduit intsony tsy fantatra moa zany zay filazana azy. Heritaona sy tapany alohan'ny fifidianana isika izao tsara toerana ve zay fahanovana zay, inona ny tsaratsara kokoa, nanova ve sa tsy nanova, namindra sasany sa tsy namindra. Za zany tsy miresaka matoa manana ny compétence ny daholo reo olona rehetrarehetra zay membre ny gouvernement na ny teolonany amin'izao fotoana fa fotoanany ve zao. Reveo izay fandarantsika izay fa lafim-baovao hafa totosa tamin'ny ity androany ity ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny loka ho an'ireo tsara vitana tamin'ny lalao tsika ny arana tamin'ny telma. Isan'ny loka goavana natolotra tamin'izany ny motoscooter, écran plat, finday sy ny maro tsy voatanisa. Androano nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny loka ho an'ireo tsara vitana ny arana tamin'ny lalaontsika izay mikarakaray ny telma. Moto Vespa ici, tany tsara vitana nazo azy dia Madame Zainab Mehmoud Ismaël. Non, tsy nieritreritra mihitsy ka tampotampoka be le izy. Nareo niantso iny ary mbola tsy tena sûr hoe za mihitsy ny hoe nahazo an'ilay moto. Kit Balika homme 600. Ny olona tsara vitana nahazo azy dia Madame Rasoaniri Gilbertine Nilisoa. Misaotra ny telma aloha nahazo name an'ity loka mahafinaritra be ity dia ny fampiasako matetika dia ny premium sy ny internet. Poco F2 Pro 5G. Ny tsara vitana nahazo azy dia Madame Razafiambe Rouvatina Nadia. Dia misaotra betsaka tamin'ny tolotra izay azo mety izao zany dia ny premium
dia tsy nampozina mihitsy izany le loka tena faly be eny misaotra betsaka dia manentana antsika nijifa ny Telma hatrany. TV, écran plat, TCL 65 pouces, full screen. Hitantsika eto akaiky moa izany ity écran plat TCL ity ka ny tsara vitana anazy azy dia Monsieur Fitaina Jean Emma. Misaotra antsika koa sy tsy nampoizina mihitsy zao hoe isany zao. Fa ny tolotra aloha mampiasa tolotra ny Telma foana hatramin'izay tolotra Frista Premium zao ny fampiasako amin'ny Telma. Téléviseur Smart LED 50 FHD Sony. Ilay tsara vitana anazy azy dia Madame Matou Soavao Victoire. Izahay manakavy ny ohatra nahazo ny loka daholo satria samby faly daholo zany vao nilaza ny zanakay hoe nahazo ohatra izao dia hafaliana tsombitratrany anay manakavy ohatra ny hoe ray tragnona ny Morondava sy Antananarivo. Natao ho fankasitrahana ny mpanjifa ny lalaontsika hoy ny tompona andraikitra. Deuxième édition du Lalautsika io ahoana ny fizoran'ny lalao mividy tolotra ianao arivo ariary na mihoatra dia mahazo fankakina ray tafiditra anatin'ny base de données ny Telma osadianay isaky ny zoma nanomboka tamin'ny 28 janvier izy io ary nifana tamin'ny 4 mars teo. Tamin'ny 4 mars teo natolosaina ny fisaliana lehibe izay nahazoana mpandresy 5 dia izay rehetra lalao ataona izay dia eo ambany fanaraha-maso ny police des jeux ary fanazo hatrany ny autorisation ny fanjakana sy ny société d'exploitation de la loterie malagasy européen. Itoy hatrany ny lalao iarahana amin'ny Telma raha ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'ny RSE manatotosa tetika samisahana amin'ny lafiny ara-pahasalamana maro samihafa ny orinasa Star. Tafiditra amin'izany ny efanoanana arabola ny vondrona les enfants du Noma misahana ny fandidiny ankizy manana olana amin'ny fivotosan'ny tarehy sy ny maro hafa. Tany Antsirabe ny votry ny faritra Vakanakaratra no natotosana ity hetsika ity tamin'ity andiany ity. Isan'ireo misitraka fandidina amin'ny alalan'ny hetsika ataon'ny vondrony les enfants du Noma i Madagasikara. Tafiditra amin'ny tanjona sy vina anampiny ankizy aty Afrika izay manana olana eo amin'ny fivotosan'ny tarehy, ny tenda sy ny loha ka mila fandidina ny asa sahan'ny vondrony les enfants du Noma ity. Manoloana ny fahatsapana ny asarobidin'ny fahasalamana sy izay asa izay. Nanampy ity vondrona ity ny orinasa Star ka nanoana amin'ny alalan'ny fandraisana tanana fitaterana sy ny fampiatranona ireo mpitsabo ary nanampy tamin'ny fanafody ilaindreo marary nandritry ny fandidina azy ireo. Fanampiana amin'ny tentina 20 tapitrisa ariary. Tafiditra anatin'ny hetsika sosialy totosan'ny Star izao fanohanana izao mba ahafahana manolo-tana ireo ankizy sahirana raha ny fanazavana. Ahafahan'izy ireo misitraka fandidina maimaim-poana. Tsy aivina, nanomboka ny taona 2024 no nikarakarana iraka taty Madagasikara ity vondrona ity. Tamin'ny volana febroary teo no nanaovana fandidina manaraka ary voaterina tsatra izany nandritry ny 2 taona noho ny Covid. Ao amin'ny toeram-pitsaboana Santé Plus Antsirabe izay fampiara-miasa akaiky amin'ny orinasa Star no nanatanterahana izany ary totosain'ny mpitsabo milazaka antsitrapo miisa 10. Sakana ho an'ny tanora amin'ny fananganana tetikasa ny tsy fampian'ny fanohanana samihafa isan'izany ny fanohanana arabola. Entina anampiana tosika azy ireo no nisian'ny fifananana mikasika ny tetikasa izay nandraisan'ny fikambanana tanora maro anjara. Tetikasa misa 4 miompana amin'ny tontolo iainana no niavaka indrindra ary nisitraka ny fanorenana arabola 4 tapitrisa ariary avy amin'ny mouvement jeunesse et citoyenneté toanany comité catholique contre la faim pour le développement de secours catholique Caritas France. Ankoatran'ny fanohanana arabola ilain'ny tanora ihany koa ny fanohanana azy ireo amin'ny fampiroboroboana ny fananganana izay tetikasa izay raha ny fanazavana. Voalohany indrindra eo amin'ilay hoe fampandraisana andraikitra ny tanora satria tamin'ny taona 17 izahay nanao fanadihadiana sy fankakevitra ny tanora miisa 7 teto Antananarivo dia tany Miarinarivo dia tany Toamasina dia nivoaka tao anatin'izay fankakevitra izay fa mila tohana ny tanora amin'ny tetikasa izay tiany apetraka hitondra everiny fa mitondra vahaolana dia
izay indrindra no nanosika anay amaly an'izay taetan'ny tanora izay hoe te handraindraikitra ny tanora dia menay an'ireo fikambanana tanora eo zany izay tohana iveriny fa ahafahany zareo mandraindraikitra mitondra fiovana sy fanovana eto amin'ny eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Maresaka iraisam-pirenena tratrany daroka bomba nataon'ny Rosia ihany koa androany ny tanàn'ny Lviv tanàn-dehibe ao andrefan'ny Ukraine. Orinasa goavana kaiky ny seranam-piaramanidina anantoerana voakasika ireo missile de croisière misa efatra ho an'ny tafika Rosiana. Tsy mbola nazona tatitra kosa ny mety ho ainana fohy sy ny tetibity ny fahasimbana hatreto fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Vers 7h du matin heure locale. Tamin'ny fitora maraina tany an-toerana nahenona fipoahana goavana tao amin'ny tanànan'ny Lviv, tanàn-dehibe any amin'ny 70 kilometatra andrefan'ny Ukraine, eo akaiky ny sisy tany manasaraka azy amin'ny Pologne. Raha ny fampitam-baovao nataony ny ben'ny tanàna, orinasa manodidina ny seranam-piaramanidina ao Lviv ny tratry ny daroka bomba. Nanamafy izany ihany koa ny tafika anabakabaka ukrainiana nilaza fa missile de croisière efatra no nalefa ny tafika Rosiana. Ny ainga avy any amin'ny mer Noire. Orinasa fanamboarana fiaramanidina voadaroka bomba io. Toerana vonikatona any Vitsilasy izay. Tsy mbola nahazona tatitra kosa ny mety ho ainana fosiny teti-bidiny fahasambanana terak'izay hatreto. Ny alahady no nisy daroka bomba voalohany tany Lviv. Maro ny toerana manokana eo ambany fiahin'ny tafika ukrainiana voakasika tamin'izay. Ary isan'izany ny andraisan'ireo olona avy amin'ny firenen-kafa manampy ny vahoaka ukrainiana amin'izao ady any an-toeran'izao. Tafiakatra 30 ireo namony ainy tamin'izay. Raha nananika ny fitoetsy arak'izany ny mponina ao Lviv. Lasa toerana andraisana ny fanampiana avy amin'ireo firenena Eropeanina maro sy fitobian'ireo ukrainiana mitsopinenana miankandrefana ny ao an-toerana. Ainsi que les Ukrainiens fuyant vers l'ouest. Dezany ko tompoko lasy vavy no tokoa mamarina ny fotoana ny fampalalaba avao tamin'ity alina ity ankasitrahako ianao tena tokantrano nanaraka zany hatramin'ny farany tenako dia mbola iaraka amintsika ao anatin'ny fandarana kizipo aorian'ny izao vaovao izao ko dia mbola saina mpanajana anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa samia hotahin-jagnahary antsika jiaby. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.